Zay ihany koa no ivadiantsika makany amin'ny lafim-baovao miompana amin'ny asa fanaovan-gazety ilaina mandalo fiofanana amin'ny sehatra iray ny olona iray ao anatina tontolo iray mitondra tombotsoa amin'ny mpiofana nefa ny fanarahana izany. Ny asa fanaovan-gazety dia saripady tokoa, ilaina hatrany ny manavao ny fahaiza-manao manampy ny traikefa mba hatongavana amin'ny fanaovan-gazety matianina. Nisy ny fampiofanana izay niarahana tamin'ilay mpanao-gazety matianina Andriamatoa Jean-Claude Alanik, mpanao-gazety avy eo anivon'ny France 2, niaraka tamin'ny mpanao-gazety malagasy. Maromaro ny mpanao-gazety malagasy no nanatrika izany. Naharitra 5 andro ny fiofanana niarahan'ny mpanao-gazety malagasy tamin'ny Africa Media izay niarahany asa tamin'ny GPIM ary omaly ariva no fanolorana ny mari-pakasitrahana ho an'izy ireo tetsy Ankorondrano. Nanamafy ireo mpanao-gazety avy amin'ny fahitalavitra eto amintsika fa nahafana nampitombo ny traikefa sy ny fahaiza-manao tokoa ny fiofanana narahan'izy ireo. Voalohany indrindra dia isaorana ny GPIM sy ny Africa Media mikarakara ity fampiofanana ity. Tombo lehibe tokoa no azy nandritra ny fiofanana satria ahafahana nanampy traikefa amin'ny fomba fikirakirana ny fampitam-baovao eo misihatrin'izay hoe fanaovan-gazety izay. Andriamatoa Jean-Claude Alanik no nizarany traikefany izay mpanao-gazety kalaza fantan'ny rehetra tao amin'ny France 2. Ny traikefa tena ananany zareo anivon'izany télévision lehibe izany izay tena netiny. Isika eto Madagasikara izany efa manana izay traikefa kely izay ananantsika fa ny traikefa tena ananany zareo sy ny kultura na kolotsaina tsy hitovizana ao anatin'ilay fampiofanana dia izay anisan'ny nalaina tany aminy. Misy koa no aty amintsika no mpanao-gazety malagasy famozarana taminazy. Ankoatra ireo mpanao-gazety avy amin'ny fahitalavitra samihafa dia anisany nahazo fiofanana ihany koa ireo mpikirakira ny teknôlôjia vaovao na ny web TV. Tsy hijanona hatreto moa ny fiofanana ny ratovin'ireo mpanao-gazety malagasy fa mbola hitohy izany amin'ny volana Oktobra any.